mampitombona ho aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andeha hiaraka hivavaka isika. Ry Tompo rainay any an-danitra aho, miantso ny anaranao izay amin'izao maraina izao, satria iray be fitiavana ianao ka mijery ny zanakao tsirairay avy amin'ny indra fotsiny fitiavanao. Izany no tianay hiainana mandritra ny androm-piainanay rehetra Tompo. Noho izany dia mangataka aminao tari-dalanay amin'ny lalan'ny fanahy masina, mba azahoanay hatramy manao ny sitraponao ary ny fanahinao masina ny hiasa ty anatinay Tompo, anatanterahanay an'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny Jakoba 5:5 sy 7 indray ary havana no ndeha akatsika afatra amin'ity anio ity, raha miresaka ny amin'ny fiandrasana ny fiavian'ny Tompo isika. Andeha vakiana amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ary amin'izany dia mahareta tsara ry rahalahy mandra-piavin'ny Tompo. Andro mipiasa tany, miandry ny vokatsoa amin'ny tany, ka maharitra amin'izany mandra-pahazony ny ranon'orana aloha sy aoriana. Mahareta koa ianareo, mampahireza ny fonareo fa efa mbiakaiky ny fiavian'ny Tompo. Amen. Oharina amin'ny mpiasa tany na tatsapam-boly ny kristianina miandry ny fiavian'ny Tompo. Rehefa avy namboly betsaka arak'izay tratra, satria dia azo vokatra marobe ihany koa, dia miandry ny vokatra faharetana sy amin'ny finoana sisa ny tatsapam-boly. Na inona mety misy vona, voajanahary mety andalo na rivotra na ranon'orana na mety ho tondra-drano sy ny sisa, dia misy matoky sy manantena ny Tompo fa handray vokatra. Raha raisina amin'ny lafiny ara-panahy izany ry havana, dia tsy inona akory fa izay zava-misy eo amin'ny fiainan'ny mpino, indrindra fa ny zavatsarotra, dia tokony hanefy azy ireny ka ahatonga azy amboly an'ireto zavatra anankitelo reto. Voalohany izany dia tokony haniry eo amin'ny fiainany na inona miseho amin'izao zavatra enantsika etỳ an-tany izao ny antsoina hoe faharetana. Ilay angaviana ny teny vahiny anampintsika hoe patience. Maharitra amin'ny fotoana, na rahoviana na rahoviana no avy ny Tompo. Faharoa dia mafy, mataty ny dona miseho amin'ny fiainana ka afaka mitsambikina indray mihoatra an'izany, manana an'ilay antsoina amin'ny teny vahiny hoe résilience, tsy mihotsona. Fahatelo dia takany hoe afafintsika amin'ny fiainana rirariana mba haniry. Fahatelo izany dia izao: mandroso hatrany na inona sakatsakana sy zavatsarotra sedraina eo amin'ny fiainana, manana an'ilay antsoina hoe persévérance. Dia mitovitovy ilay izy fa ilay iray teo patience na faharetana, indray persévérance dia nadinkako ry havana hoe fiaretana. Io izany fitozoana hatrany na inona zavatra miseho eo amin'ny fiainana. Dia ireo izany ry havana, ireo telo ireo no ambolentsika amin'izao fiainana izao, ary ny vokatra andrasana dia ilay tsika mahatratra ny fiavian'ny Tompo. Ry havako, aokary tsy ny zava-misy amin'izao fiainana izao no sanatria mety hampiemotra antsika, aza mety horesin'izao fiainana izao ry havana ka sanatria tsy hahatratra ny fiavian'ny Tompo. Maharitra isika na rahoviana na rahoviana, tsy mihotsona isika amin'ny dona samihafa mety miseho amin'izao fiainana izao, ary indrindra manana an'ilay fiaretana, fitozoana mandrakariva andeha handroso hiandry ny fiavian'ny Tompo. Fanahy masina ry havana no afaka manafy hery antsika, ananantsika izany toetra ireo ilay voa ao, fa ny vokatra kosa dia ilay mahatratra ny fiavian'ny Tompo. Amen. Andeha hivavaka isika dia ampio isan'andro izay Tompo mba hanana faharetana, hanana fiaretana, ary indrindra Tompo mba mafy ara-tsaina, ara-batana, ara-panahy noho ny asan'ny fanahinao masina, ka tsy ho resin'izao fiainana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho aminareo ary ny fiadanan'i Jesosy ry havako. Amen.